tontatkandravonao antare anendreny vohitrany tontatkandravonao antare anendreny vohitrany elona ihany vo mety mahita enjana ihany vo mety mahita tontatkandravonao antare anendreny vohitrany tontatkandravonao antare anendreny vohitrany vo enjana ihany vo mety mahita. Atolotra indray ny araba ho antsika rehetrarehetra izay manaraka ny fahita lavitra RTA amin'izao alahady alina izao. Tonga eto amin'ny fotoanany fanomezana indray tsika ato anatin'ny fandarana mila mikandra mazava ho azy. Rehefa avy nentinay tany amin'ny toerana manalavitra kokoa ny Antsirabe, izany hoe tato anatin'ny faritra Vakina Karatra ihany ianareo dia iverina eto tampon-tanàna Antsirabe indray isika ary amin'ity fotoana manaraka ity. Ety Amazorivo indray ary nitondrana ianao amin'ity fandarana manaraka ity. Ety Amazorivo izay zao amin'izao fotoana izao eto ampitan'ny fiangonana katolika Sainte Thérèse eto. Hitanareo ato aoriana koa ato misy vokatra mahafinaritra mampite-hihinana be fromage. Ie, mahakasika izay indrindra no resantsika ary androany tsy tonga ho azy ety amin'ny tsena ety tony vokatra itony fa misy dia misy mazava ho azy ny fikirakirana ny fanamboarana anazy ihany koa. Tsika eto Vakina Karatra moa anisany malaza amin'ny famokarana izay ronono izay dia fanodinana ny ronono ho tonga vokatra maro samihafa, fromage, yaourt, dobera sy ny sisa. Izay indray no sy ampiarina asa vaovao velabelarina sy ho atolotra ho anao ary amin'ity androandroany ity. Tsy eto Amazorivo kosa indray no anaovana an'izay fa hoentinay somary anavaratra kely nareo hoe ny tombontsoa eny akaiky ny atsapany mahazo eny tsika fa eny no misy an'ilay toerana ahafahana manamboatra ireto entana ireto mialohany atongavany ety an-tsena. Dahoary. Nadia Beauté, salon de coiffure, d'esthétique et vente de produits professionnels. Spécialité lissage brésilien, steam pod, soins anti-âge cheveux, soins de visage complet ou petits soins, traitement de tous les problèmes liés au visage, maquillage du jour, maquillage de soirée, manicure et pédicure avec les produits de soins et spa, vente de produits professionnels de coiffure et d'esthétique comme L'Oréal Pro, Myriam K, Matisse. Venez vous faire belle et sublime chez Nadia Beauté à Tsinekeli, en face de Moura Internet Service, premier étage, près Shoprite. On a tous une raison d'aimer Nadia Beauté. Efatra taona teo zay no nijory teto Antsirabe ny orinasa kely Iadza. Iadza zay azo lazaina orinasa tena malagasy, miara-miasa betsaka amin'ireo tantsaha sy mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny ronono, indrindra fa ireo mpanangona ny ronono eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny. Iry amin'ny tombontsoa atsapany mahazo rano maromarina dia ao an-tany vao atsapany mahazo no misy ny toeram-panodinana. Nisy vanim-potoana nandalo fotoatsatro amin'ny firenena dia somaro tafahoana tamin'ny tantsaha nandray fitarainana tamin'ireo mpiompy izay manana ronono dia tafahoana izahay dia niresaka ny amin'ny ahoana ny tokony atao dia teo no nitsiry ny hevitra hoe hanao fanodinana anodina ronono. Raikitra ary fa irsona ny dingana zay niainga tamin'ny andrana aloha ary ny vokatry ny andrana dia tsy karitra hoy izy ireo fa nahasarika ny mpanjifa avy hatrany ka dia io fa mbola mijoro ny Iadza amin'izao fotoana izao ary miezaka ihany koa manatsara ny vokany hatrany. Ny atomboka tamin'ny zavatra kely anao somary andrana zany aloha dia teo moa ny fahitany zay olona hoe niara-niasa tamin'ny fandraisana ny vokatra hoe mety ny ampiozony vokatra fa ilainay ny vokatra ary mety dia teo no nampitomboana ny fiara-miasa amin'ireo tantsaha mpiompy sy ireo olona manana ronono. Amin'izao fotoana zao zany efa tafiditra lalindalina ny amin'ny fiara-miasa amin'ireo tantsaha sy mpiompy. Tany am-Pendohana dia midina ifotony manao ny asa fanangonana ronono eny amin'ireo tantsaha any amin'ny tontolo ambanivohitra ny ekipany Iadza. Amin'izao fotoana izao kosa no ilay fiara-miasa efa matotra eo amin'ireo tantsaha ireo dia tsy manao an'izay asa izay tsony izy zareo fa efa tonga eo atoerana ireo tantsaha manatitra ny ronono
na izany aza nefa dia misy ihany ny fotoana idinan'izy ireo any fotony manao ny fanaraha-maso ny fanatsarana ny biby fiompy toy ny omby eo ihany koa ny kalitaon'ny vokatra mba hahafahana manolotra atolotra tsara ihany koa ho an'ny mpanjifa. Midina ifotony anay zany efa tsy midina ifotony intsony fa le fiaraha-miasa amin'le tatsana efa matomatotra dia efa apetraka amin'ny aby ny any ambanivohitra ny any amin'ny piopy fa misy fotoana fotsiny hoe misy midina any mba manara-maso ny amin'ny resaka hoe kalitao ny fikarakarana ny omby ny fitaovana. Fa mba hahatomombana n'izay rehetrarehetra izay izany hoe ahazona n'ilay vokatronono ho tsara dia tafiditra ao anatin'ny fiara-miasa nyity orinasa kely ity amin'ireo tantsaha ny famatsiana ohatra ny sakafom-biby izany hoe ny provanty sy ny manodidididina an'izay satria tsara ihany koa ny manamarika fa Ihaja dia isan'ireo manodina ny vokatra sakafom-biby izany hoe ny provanty zany. Ny fiara-miasa dia misy tokoa ny amin'ny tatsaha-piompy ny amin'ny resaka ohatra famatsiana provanty ny amin'ny zavatra lafo ny fitiretena omby ny amin'ny lafo ny ara-teknika madinidinika. Iny tsy dia misy fotoana hoe systématika fa miankina amin'le piompy hoe mila torohevitra kely izy, mila fanampiana izy amin'ny lafin'izao dia mandeha midina. Azo lazaina fa isan'ny fahombiazana ho an'ity orinasa kely tantanana malagasy eto Vakinankaratra ity ny fiainona ny etaetan'ny mpanjifa na io torohevitra na ihany koa io fandrisika na ihany koa mety hoendrika fanakianana kely amina resaka vokatra ary dia izy ireo hatrany no andrianina ao anatin'ity orinasa kely anankiray mpanodina ronono eto an-tampon-tanàna n'Antsirabe ity. Zavatra rehetra moa rehefa manao zavatra ianao tsy maintsy misy foana ny hoe somaro zavatra sedraina ary misy koa nefa ny tonga dia hoe manampy-tosika. Ny mpanjifa aloha zany ny vokatra tamin'ny atombohany dia nafinahitra tonga dia nety tamin'ny zareo ilay izy ary izy indrindra no mpanjifa indrindra no anisany name tosika hoe tohizo ary ampitomboy ny vokatra anareo fa mety fa ny ao anatin'izay nefa dia tsy moramora koa fa misy ny zavatra maro tsy maintsy obstacle kely ny an-dalana eny tsy maintsy atao zay andresena azy. Rehefa tonga eny toerana tokoa ary ny ronono aterin'ireo mpanatitra ronono izany hoe ireo tatsana ireo mpanangona ronono any amin'ny tontolo ambanivohitra any ho lasa inona izy ireo izany hoe ilay vokatra ho atolotra ny mpanjifa zany. Ny zavatra vokariny Ihaja zany ao anatin'izao fanodinana ronono izao fromage, yaourt, beurre, fromage camembert, fromage fondu, ao koa ny glasy isan-karazany, ao ny yaourt aboara. Raha atao indray mijery dia izay amin'ny ankapobeny mahakasika ity orinasa malagasy reharehan'ny Vakinankaratra ity dia tsy inona izany fa ny orinasa Ihaja. Marobe ny vokatra vokarin'ny orinasa Ihaja amin'izay fanodinana ny ronono izay fa ho jerentsika manokana amin'izao fanadihadiana izao hoe ahoana ny hatongavan'izay ronono izay ho lasa fromage ohatry ity tanako ity boribory tsara misy etikety amidy ety an-tsena ohatran'izao. Razafy Mahatratra Jean Baptiste izay no anazava amintsika misimisy kokoa mahakasika izay hoe fanamboarana fromage izay. Araka izany ary dia ato amin'ry zareo ekipa ny mpanao fromage isika no hitafatafa kely amin'ity toy ny fanadihadiana ity. Ny zavatra manitikitika aloha dia no hoe mety havokatra fromage firy isan'andro ny orinasa ary mety havita firy izy raha ohatra ka jerena ny isany be indrindra. Ary eo ihany koa ny hoe mampiasa ronono eo amin'ny 4 litatra isan'andro ihany koa ry zareo ato
ahafahana manodina ny fromage ho an'ny vokatra zay tsy maintsy ho tratrarina isan'andro. I Rajamba no iresadresaka amintsika eto ao anatin'ity tafatafa manaraka ity. Raha ny amin'izao aloha dia eo amin'ny 3000 litre zany ny ronono ilay fromage, zany hoe mahavitany amin'ny 300 kilao isan'andro zany. Fa zay miankina amin'ny tsena mety miakatra zay. Rehefa tonga ny ana dia miakatra ny famokarana zany arakaraka ny tsena. Hatreto aloha zany ny kapasiten'ny orinasa mbola afaka natao hoe in-telo zay mbola tratra. Mila faharetana ny fanaovana ny fromage fa tsy ataotao maimaika. Isan'izany ohatra reto ao aorianany Rajamba zay mitafatafa amintsika ireto. Io zany raha ny tena marina dia hoe mbola tsy vita io fa mbola ny fromage zany mila fanamasahana hoe fermentation zany amin'ny anaovana azy, fa izay no mahatonga le problème le fromage artisanal hitantsika eny amin'ny tsena amin'ny ankapobeny iny, tsy ampy le fermentation dia mamoaka zavatra ohatran'ireny izy. Fa ity zany dia eo amin'ny 2 volana io ao aorianan'ny fanaovana azy vao masaka. Dia io hitantsika zao vao roandro zany mbola mandalo dingana be dia be zany izy vao tonga any amin'ny sehatra hivarotana azy. Araka ny voalazan'ny Rajamba teo ary dia anoany amin'ny 2 volana any ny fromage anankiray vao tena atao hoe matoy na moa hoe masaka angamba, zay mety mahalaza azy. Inona sinona zany le dingana rano ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ny famokarana ny fromage zany aloha dia tonga avy any amin'ny tatsaha-piompy ana mpamokatra dia mandalo eo amin'ny fandraisana ronono na ny réception zany. Izy ireny ny qualité ny ronono hoe manoana ny atsarany. Avy eo izy dia mandalo ny fandrahoana moa zany izy, pasteurisation fandrahoana azy arakaraka ny température izay ilaina amin'ny fanaovana fromage. Rehefa avy eo indray izy dia mbola mahidina indray température ny pasteurisation mba ahafahana karakaran'le fromage zany. Dia ndray moa fikarakarana eo amin'ny cuve satria dia mandalo pressage izy io satria paty pressé ny fromage hitantsika eto. Dia mandalo pressage dia avy eo zany miditra anatina saumure, zany hoe milona amin'ny ranotsira satria ao anatin'ny ranotsira io no andraisany ny sira izay ilainy, zany hoe efa misy densité zany ny ranotsira. Dia arakarak'izay izy dia avy eo miala avy eo izy dia miditra amina chambre froide. Chambre froide in-telo metaona. Zay hoe samy manana atsika ilainy zany reo. Dia ao anatin'izay zay rehefa akaiky ny 2 volana dia mbola misy fikarakara manokana ahitantsika azy amin'ireny endriny eny am-pivarotra reny rehefa andeha. Zay ngamba ny dingana iny. Zay fa tsy vita vetivety ny fromage. Ny fromage zany tsy vita vetivety, sady ny fromage raha ny tena marina 2 volana izy zany arakaraka ny habeny koa, fa raha mbola vaventy izay zany mbola mety hitombony izay vao tonga fahamasahany. Ny fromage zany dia raha ny tena marina ohatra ny mitaiza zazakely. Zay mihitsy ny fromage raha oharina satria ny fromage zany ohatra ny zaza vao teraka atao hoe mandray ny ronono raisinao amin'ny tonombiny hoe zaza vao teraka, dia kolokoloinao izy hatrany ampaterahany dia mandalo fahatany-drano dia tonga fahalebiazana izy matotra tsara raha tsara ny fitaizana azy. Ohatr'izay koa ny fromage zany raha mbola any amin'ny ronono izy no efa ratsy dia ohatr'izay ny fitohany hatrany, na aty amin'ny fikarakarana azy aty amin'ny cuve aty izy no ratsy dia miratsy ohatr'izay foana, fa arakaraka ny fitaizana ny zaza no mahatsara azy. Amin'ny toy lavabe zany le izy fa tsy vita dingana iray. Ny zavatra tena manitikitika eto dia ny hoe rehefa inona ny fromage ny atao hoe tsara. Ny fromage moa zany nanaovana azy hoe tsara, ny fromage misy karazany be dia be, fa rehefa azo zany le goût ilain'ny olona na tsirony ao am-bava dia koa ny filan'ny maso. Zay le izy ary misy tsiro tena hoe raisan'ny fromage hoe zao hoe fromage tsara, fa misy koa izy rehefa ratsy dia hitanao na ny endriny na ny tsirony dia efa tsy mampazoto anao. Misy norme ihany zany international ny fanaovana ny fromage io. Na dia antsoina hoe orinasa aza ity toerana ity dia tsy mbola mampiasa fitaovana tena mety hoe vaventy be na ilay industrialy isika, saingy kosa manana ny traikefa manokana raha ireo mpiasa ao anatiny ity toeram-piasana anankiray ity. Azo lazaina zany fa somary mbola ao anatin'ilay tontolon'ny asa tanana ihany ny vokatra eto, saingy kosa tsy mena amita
amin'ireo vokatra vokariny reny orinasa vaventy ireny. Ny orinasa Yaja zany aloha zao amin'ny resaka fromage dia artisanal tanteraka. Artisanal izy zany nefa manenjika ihany koa ny qualité tsara zany mba hifandahatra sy mba hilahatra eny amin'ny mpivarotra zany amin'ireo ataontsika hoe fromage importé na reo vitany orinasa lehibe zany. Fahadiovana aloha araka ny traikefa misy dia voatazona. Eo koa amin'ny resaka production zany no hikajiana tanteraka hoe ahoana no azahoana qualité tsara. Zavatra azo tanterahana ange zany na any amin'ireo tany firenena efa mandroso aza dia hitantsika fa misy ny fromage artisanal ary zay tsy latsa-danja amin'ny fromage industriel rehefa amidiny zareo eny an-tsena. Ka izay zavatra zay zany no ezahantsika ho tafavoaka mba hifandahatra amin'ireo vita amin'ny orinasa lehibe zany. Dia ato koa zany ny ronono ahodina ato zany dia ronono velona tanteraka, tsy misy hoe reconstitution atao amin'ny poudre de lait na ohatrany fa tonga dia ronono velona zany no ampiasaina ato. Zay zany no mahasamihafa azy. Eo ihany ny hoe vokatra fa raha ho an'ity orinasa iray ity araka ny nambarany Njara Jamba izay mbola mitafatafa amintsika hatreto dia manana karazam-bokatra azo atolotra ny mpanjifa izy ireo eo amin'izay famokarana ny fromage izay. Ato zany misy karazana fromage, misy ny fromage pâte pressée izay hitantsika eto dia io misy kely misy lehibe, dia misy koa ny fromage fondu, dia manaraka azy koa ny fromage camembert. Dia samihafa tokoa ny anaovana izay ary mbola misy koa zany eto hoe mozzarella zany mozzarella. Amin'izao mitovitovy ireo samy ilay mpanjifa daholo, tsisy mahasamihafa azy hoe samy mandeha daholo zany ireo eny amin'ny tsena. Misy tia ny camembert, misy ndray koa ny tia ny pâte pressée ohatran'izao ary misy ny fondu, samy manana fotoana hihinanana azy koa moa izy. Dia misy sany mety ary misy olona manjifana izy rehetrarehetra ireo miaraka araka ny fitiavany azy. Fa araka ny voalazany ity tompotra raikitra anankiray amin'ny fanodinana ny fromage eo amin'ny Yaja ity dia i fromage io hono arakaraka ny fanterany no mahatsara azy. Ny fromage zany tsy dia misy fetra nefa ny fromage zany raha ny tena marina arakaraka ny mahatrana ainy azy no mahatsara azy sy mahalafo ny vidiny. Satria misy ny atao hoe vieux fromage, fromage efa hatrana iny zany mipetraka dia ohatrany hitantsika ohatrany divay zao ohatra raha mipetraka divay 2 taona 5 taona 10 taona any andafy raha mipitan-dranomasina misy moa 100 taona mahery. Dia hitantsika fa ohatrohatr'izay zany tsy hatratra 100 taona koa ny fromage. Ohatrohatr'izay zany le izy arakaraka ny janonany no mahatsara sy malafo azy. Azo tehirizina ela izy fa misy condition mba ilainy koa nefa. Ny fromage zany ny tokantrano rehefa voaro izy amin'ny vovoka, voaro amin'ny loto na hoe tsy manana frigidaire azy tehirizany azy dia azo tehirizina ny fromage. 5-30 taona ny lona tao anatin'ity sehatra fanaovana fromage ity Njara Jamba ary izy dia isan'ireo mpampiofana ao anatin'ity orinasa Yaja ity. Isan'ny fomba iray ataon'ny orinasa moa ny mampiofana ireo mpiasa ao aminy. Ny amin'ny mpiasa tsirairay indray zany alohan'ny idirana miasa zany dia tsy maintsy misy aloha ny formation mena ny tsirairay. Mena ny tsirairay araka ny zesokajiny avy eo zao no fahalalany zao ny efa traikefananany dia tsy maintsy misy formation iarahan'ny rehetrarehetra manatanteraka ary misy koa ny formation ho an'ny tsirairay araka ny traikefananany. Fa isan'ny mampahomby ihany koa ny fomba fiarah-miasa eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa ny lafiny fifaneraserana. Io moa zany dia miankina amin'ny fifaneraserana amin'ny mpiasa ihany. Mila mifanerasera, mila asiana amin'ny fotoana hoe tsy maintsy fiaraha-midinika amin'ny mpiasa, mifanakalo, mifampanontany inona ny zavatra mety, inona ny zavatra tsy mety. Tsy maintsy asiana matetika izay fotoana izay mba tsy adino, mba tsy ho very ilay fifandraisana. Mitady-gandra foana ho an'ny tare manendry ny vohitra velona ihany vao mety mahita enjana ihany vao
mety mahita tsy tonga ho azy ety tombontsoa ny ronono izay ilaina be dia be amin'ny famokarana ireny vokatra eto voaka avy eto amin'ny aja reny. Mazava ho azy fa anisany mpisehatra manana ny lanjany ihany koa eto anivon'ny orinasa ireo mpamatsy ronono izay misy sokajy telo izy ireo misy ireo madinika, misy ireo salatsalany ary misy ihany koa ireo mpamatsy efa azo lazaina hoe goavana satria manatitra ronono hatramin'ny 100 litatra. Isan'ireo mpanatitra ronono mpiara-miasa akaiky amin'ny orinasa Iajay Andriamatoa Fidèle ka andeha roarantsika indray ny tafatafa niarahana taminazy amantarana hoe ohatrotriny ahoana ny fiara-miasany amin'ny orinasa Iajay. Za zao avy ny faritra tsara vavaka iny, fokontany tsara vavaka. Indraindray aloha arakaraka amin'ny vokatra, indraindray 57, indraindray mahatratra 70. Ny antony manokana nanaterana ronono tato zany le fiaraha-miasa. Dia ny antony iray manokana mahatonga anay hoe tsy mitety amin'ny toeran-kafa fa tonga dia aterina ato zany le ronono. Zareo zany mandray betsaka dia mba tsy misahirana fa tonga dia ato dia lany. Moa akaiky ny toerana. Ny ara-bola aloha mahafinaritra. Ny ara-bola aloha tsisy olana ka, tsisy olana. Ny ato amin'ny orinasa Iajay zany tsisy olana mihitsy fa milamina tsara. Azo lazaina ho mamelona fianakaviana maromaro araka izany ny orinasa Iajay, na io mivantana na ihany koa io ankolaka satria ohatran'ny Fidèle zao izay mpanatitra ronono ao amin'ity toeram-piasana anankiray ity dia efa manana ny fikambanana keliny ary ankoatran'izay ihany koa dia efa manana ny client manokana any ambanivohitra any amin'ity asa fanangonana ronono ity. Le ohatran'ny mitsinjara tsirairay maka amin'le resaka orinasa ohatra zao misy maromaro zay eo amin'ny 7 eo. Fa mbola za aloha zany zao no manatitra ato fa ny namana hafa any amin'ny toeran-kafa tsy dia hoe ronono avy eo aminay fotsiny fa angonina any amin'ny toerana any dia aterina ato ndry zareo. Le fanangonana ronono any amin'ny toeran-kafa aloha amin'ny maintany ity aloha izy azo lazana hoe tsara amin'izao maintany zao. Fa ny olana rehefa fotoana maitsoahatra dia betsaka ny ronono maty. Mitety toerana maro izy ireo ahafana manao an'izay asa fanangonana ronono izay hoentina amatsiana ny orinasa toy itony. Ohatra hoe faritra Ambohibarikely, Tsimondrandramanelatra, Fokontany tsara vavaka iny. Poto double manodidina Tsapamaso, zay zany no mihodina makato. Eo amin'ny 7 miala eo an-trano. Dia izao tonga ty izao. Tatikandra fona ho an'ny tare any andrenivohitra ilona ihany vao mety mahita enjana ihany vao mety mahita. Raha ny vokatra vokarin'ny orinasa amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa efa mandrakotra ny Madagasikara, indrindra moa fa ny eto an-tampon-tanàna na Antsirabe. Azo lazaina ho isan'ireo vokatra mba be mpitady ihany raha ny vokatry ny orinasa Iajay ary araka ny voalaza ny Ngara Jean Bat eo moa dia ny hoe ny kalitao aloha vao ny abetsahan'ny vokatra vokarina. Izay no tanjona. Izay rehetrarehetra izay no tsara moa zany amin'ny ankapobeny dia miainga hatrany amin'ny vokatra fototra hoentina manao ny asa fanodinana dia eo ny fanovanana ny ronono, fijerena tsara na ratsy na ihany koa azo ampiasaina amin'ny fitaovana azo lazaina fa efa manaraka ny fenitra takiny ny fandraharahana eo amin'ny sehatry ny ronono. Tsy mandefitra mihitsy ireo tompon'andraikitra amin'izany satria vokatra tsara no tadiavina ary indrindra ihany koa any mpanjifa no miatraika ny vokatra izay rehetra izay. Fijerena ny ronono eo ampidirana raha te hanana qualité ana produit tsara tokoa aloha ianao zany dia tsy maintsy any amin'ny ronono ianao somaro entitra. Dia tena manivana ronono tena arak'izay tratra zany ny any amin'ny tompon'andraikitra ny fandraisana ny ronono. Efa misy ny fifanarahana ao anatin'izay rehetra izay ka raha toa ka misy ny tsy fahatombombana ny ronono dia tsy misy ny olana eo ampandraisana ny ronono na ihany koa eo ampamerenana ireny ronono tsy manaraka ny fenitra takiana ireny.
tena misy ary tena matetika misy miverina mihitsy rehefa tsy eo amin'le kalitao ilaina. Efa iny moa zany efa tenerana hatramin'ny voalohany alohan'ny hiditra hiara-iasa dia tsy maintsy apetraka le fepetra hoe zao ny norme ilaina, zao ny norme arahana dia rehefa tsy mifanaraka amin'le norme dia efa fantany hoe tsy eo amin'natin'le ilaina zay dia efa miverina, tsy misy olana aminy. Fa orinasa kely anankiray manana ny mampiavaka azy ny orinasa IAJA. Ny tena hevitry ny hoe IAJA dia ny hoe Iave-Andriamanitra dia Jesosy amintsika. Mampiavaka ny orinasa IAJA aloha zany voalohany indrindra dia ny fiankinana amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Alohan'ny asa zany aloha dia tsy maintsy apetraka foana eo anatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Alohan'ny asa zany tsy maintsy misy fotoam-bavaka foana. Ary aorinan'izay indray dia ny qualité an'ny produit zany tsy maintsy enjehana aloha voalohany indrindra zay vao manenjy quantité. Efatra taona izay ny lasa ary mbola io hatrany ny orinasa IAJA. Inona loatra ny tena ao ambadika izay rehetra izay amaranantsika n'izao fanadihadiana izao? Matoa moa zany mbola mijoro ny IAJA ary mbola maniry no lasa lavitra kokoa dia ao ny fankatoavany tsirairay ny mpiara-miasa tsirairay ny resaka discipline. Ny discipline moa zany dia tena hoe entitra tokoa ary tsy hoe enta-mavesatra ho an'ny mpiasa fa fahafinaretana ho an'ny mpiasa tokoa le izy rehefa tena hoe manaraka ny discipline ny rehetrarehetra. Tapitra sady ny 30 minitra fotoana izay niarahako taminao tato anatin'ny fandarana mila mikandra tamin'ity androandroany ity. Antenaiko fa nahaliana sady nafinaritra anao ny fotoana niarahantsika androany, nitondrananao sy atrasa dia tsy iny zany fa ny fanodinana ronono ho tonga vokatra maro samihafa ara-pahasalamana. Dia efa manome fotoananao sady indray ary ho amin'ny iray volana amina sy atrasa vaovao mbola ato anatin'ny faritra Vakinankaratra Atrandry. Eto Mpamaranana dia ankasitrana na diabote eo an-tsena kely Madame Tahina sy ny ekipany izay anaovana kopakopa tanana ihany koa nanao ny taovolo sy ny tarehan'ny mpanolotra ny fandaharana. Ankasitrana torak'izany ihany koa ireo teknisiana mpiara-miasa maro samihafa izay nitotona fotsy nandrona masaka na ahafahantsika natanteraka izao fandaharana izao. Dia ankasitrana ihany koa mazava ho azy ianao mpijery tany an-tokantrano izay tsy mahafoy ny fandaharantsika isam-bolana toy izao. Ho anao izay tsy naharaka n'ity fandaharana ity androany dia aza dinoina fa mbola misy ny famerenana ny alahady fahatelon'ny volana. Ny ora tsy miova fa mbola amin'ny valora sasany alina Atrandry. Dia apetraka ary ny veloma mandra-pitafa mandra-piona amintsika rehetrarehetra indray. Veloma. Enzana yan, fomety mahita.